Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 8 febroary 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia voalohan'ny volana marsa 2024 amin'ny 9 maraina. Tombanana hiverina ao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika sy sandrahoana miaraka amin'ny rivo-doza Fredy. Raha ny vinavina dia ambany ny herintsika hitombony herindray. Na izany aza dia mety hiteraka fikorontanana ny toetry ny andro any an-dranomasina any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ny fisian'izy io manomboka ny alakamisy ho avy izao. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Capeste, hisy orana tandrivon-drahona vitsy. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ady mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia anodidina ny 1,5 metatra. Capeste hatrany Mahanoro, andrahona mitsitokotoko. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ady mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia anodidina ny 1 metatra. Mahanoro hatrany Tolagnaro, andrahona mitsitokotoko. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora indraindray any atsimo ny Manakara. Ady mpanonja ny ranomasina ary 2 metatra ny avaratra Manakara. Mety hanonja be any Ankafa ka ho 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, hibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Hanonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2,5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, anorana tandrivon-drahona mitsitokotoko. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ady mpanonja na hanonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrivon-drahona ny alina. Ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ady mpanonja ny ranomasina noho izany ary ny haavon'ny onja kosa dia 8,5 hatramin'ny 1,2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahona mitsitokotoko, mety arahina orana tandrivon-drahona ny Voamaraina. Ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 kilometatra isan'ora. Ho tony amin'ny ankapobeny ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 8,5 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre, izy tandrivon-drahona mahalana. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 8,5 metatra.